mifanya mifanya wachanunirayo niendareke mifangiriku kateicha chayeshaka utafiuwe niyamfate wenyamina dia faly miarabantsika rehetrarehetra indray a ny amin'izao fotoana izao amin'izao toy ny fampianarana izay efa narahantsika eto amin'ny radio fiotazatsoa maridrify 5 teboka enina faly miarabantsika rehetrarehetra faly miaraba ny dadarandrena toandro izay lehibe mpanorona sady am-perinasa nyzao FPVM sy ny fifoazana ao amin'izao misaotra ny Jesosy ny amin'ny fitantanana rehetrarehetra ary koa ny amin'izay ampianarana antsika sy ny tolotsaina men'ny fanahy masina antsika izay kadô lehibe avy amin'i Jesosy rehefa niakatra izy tany an-danitra fitinina kelikely fotsiny ny zavatra narahantsika teto tamin'ny farany dia lazalaza ny toerana indrindra ara-politika misy ny fiangonana FPVM misy ny fifoazana FPVM eran'ny tany eran'ny Madagasikara eo amin'ny lalany samy miara-manompo amin'ny lalana rehetra izay azakazana anaovana ny asan'i Jesosy tamin'izany nahitana mahazava-dehibe tokoa satria tsy maintsy resahana izay fa firenena no resahana fa amin'ny alalan'izao fifoazana izao no aminjena ny firenena ka raha tsy fantatritsika hoe inona daholo ny zavatra mitranga ao dia manahirana tsy hoe manao politika tsy hoe anaovana politika ny fifoazana na mpanaovana politika fa tsy afa-misaraka amin'ny politika ny tantaran'ny fiangonana tsy tentsony aho hoe ahoana ny fanakatonana fa ny famoahana ny FPVM dia politika ny izay rehetra natao dia politika ka izay no iresahana an'izay zavatra izay anazavana ny zavatra misy ny fifoazana eo anivon'ny firenena ny zavatra tena ezahana amin'ity fampianarana ity moa zany dia ny fampianarana ny fampiarana mivantana na amin'ny teny frantsay hoe pratika ny tenin'ny soratra masina sy ny fianarana rehetrarehetra izay azo tany ampiangonana ka dia misarika antsika foana izay mazoto iaino ary ampiatra an'izany fa zany ny zava-dehibe ary mahafaly ny dadarandrena toandro raha mahafantatra izy fa mampiatra ny tenin'Andriamanitra tsika mahay miantso an'i Jesosy tsika mahay miaino ny feon'i Jesosy tsika dia ny tantaraina tamin'izany ihany koa ny resaka démonologie sy ireo trinité ny maizina ireo ka androany indray tsika dia ny olazaintsika eto dia toizantsika ny fiantsona fa zava-dehibe moa ny fiantsona dia ho hitantsika eo ny karazany sy efa hitantsika teo aloha teo fa mbola ampiana kely dia fijorona vavolombelona ny amin'izany asan'ny fifoazana izany izay ny tanterahana dia amin'ny manaraka indray tsika manohy ny resaka démonologie zay zany no ataontsika androany ka dia mba hiomanany rehetrarehetra dia mangataka nisianitsika ahafahana manatanteraka manohy ny fandaharana ka dia zava-dehibe ho amintsika ny fananana an' Jesosy ny amin'izany fampianarana izany ka dia misaotra antsika sahady manaraka ny fampianarana izay tanterahantsika ny amin'izao fotoana izao fa naima sino miilanawa avi
avy manatre izao asa fitorina atao eto izao ianao fa inonambo no vitanay eto amity toerana ity raha tsy dinitriana ka ikasikizaho vahoaka sasatry zaho ny tontolo rehetrako mangeta etana ary ny fanaiko fenoy ny erina avy fenoia fanahy masino aukany vavako usulu vavana ary ny feoko iantsony antsona avy fanaio iasa eto aminao melanao avy fanahy masino fanahy masino fanahy masino milanao ka metezinao mba manity fireneko manjity fa efa miaratsy any tompo ifonay malagasy angaviko anao mba vangery izao tanindrazako izao izy intsoniko nonanana ely fakana mba
eny tompoko dia tsara ny tombokontsika mivavaka izao fampianarana izao ivavaka tsika voninahitra ny eo anao le Andriamanitra tsara indrindra Andriamanitra mpanao tsara ary manome ny fahatsarany ho anay zanany amin'izay rehetra eo amin'ny fiainanay satria Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra masina indrindra ianao tompony fahefana any an-danitra izay tia-tany ka dia mendrika ianao miam-boninahitra fa enikeny voninahitra ao ny tany rehetra misaotra anao noho ny fitiavanao sy famondram-ponao ny fiainonao vavaka dia ny vavaka sandratry ny zanakao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta izay tonga tetỳ amin'ity tany ity namonjy anay vavaka aminao isan'andro isan'alina mba tsy alevina ny finoanay mba azahoanay famondram-po mba azahoanay famelan-keloka ka dia misaotra anao izay ny amin'izao fotoana izao mbola afaka amin'ny tanily indray dongy mianatra ny teninao misaotra Jesosy ny amin'ny fitantanana rehetra izay ombanao anay tsy manary anay ianao izay ny miova izay ny miovaova fa ianao tsy mbo miova omaly anio ary mandrakizay ka dia zany fitiavana lehibe zany ny soranao anay mamindrafo aminay fa izay moa dia mpiodina lava izay moa dia manota foana ary tsy tanteraka kanefany rehefa jerenao amin'ny antra-pitiavanao sy nindra fonao izay dia voavela ny eloka ary voasarona ny fahotanay dia mirijarija indray izay dia tafaraka aminao izay mifidy anay hiara-iasa aminao ka dia misaotra Jesosy misaotra Tompo amin'izao fotoana izao dia mangataka ny fanamasina hanolo-tsay ny tari-dalana ho an'ny olona rehetra maheno ny teny ary mefahatsilova-tsaina ka dia metraka ny teny atao am-bavaka anao araka ny teninao amin'ny fotoana no ametranao ny teny atao am-bavako misaotra Tompo mitenena azy araka ny fombanao fa miaino zahay mpanomponao misaotra Jesosy io misaotra Tompo amen eny tompoko ny fiantsona moa zany araka ireny efa namaritantsika azy ireny dia zava-dehibe tokoa eo amin'ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olona izay ankasitrahany na ny kristianina io ny fifandraisana voalohany mihitsy ahenona ny feon'ny tompo sy ny mpanompo antsoina isika hiara-iasa aminy azy moa ny asa izy nanao ny lanitra sy ny tany tsika asa ny tanany noho ny tantara be dia be hatrany amin'ny Adama sy Eva betsaka ny otana tao dia mangataka isika mba mangataka mihitsy izy Andriamanitra
hiara-iasa amintsika am'izay rehetra asan'Andriamanitra tia ny tanterana amin'ity asan'ny tanana ity. Izao tontolo izao moa na dia asan'ny tanan'Andriamanitra ary dia zany dia voly angalarina sy potehina ary anaovana izy tiany. Kanefa ao ambadika izay Jehova tompony maro dia tsy manaiky fa ny azy koa satria izy ny tompo sy mpanjaka zay inoantsika kristianina dia izy koa tsy manaiky fa manana ny asa nga dia tsika no antsoiny ho miaramila ny lanitra hiaraka aminy fa ny fanjakan'ny lanitra ne matoa misy fanjakany dia tsy maintsy misy miaramila. Ny miaramila ny lanitra tsy mba hoe ohatran'ry Goliata fa ny miaramila ny lanitra dia tsika madinidinika kely ohatran'ny David reny miaramila ny lanitra ka na kely ary zava-dehibe ny finoany sy ny hery zay meny Jesosy zay meny Jehova azy dia mavita zavatra be dehibe. Antsoiny tsika efa hitantsika teto zao ny karazana fiantsoana ny antsonandry Ezekiel, ny antsonandry Joshua, ny antsonandry Samuel zay no klasitsika hoe io le mpiandro voalohany satria zazakely ane i Samuel no nateriny reniny rehefa vavaka sy ny fanatitra be dehibe natao nateriny tao amin'ny tempoly tranon'i Jehova. Zazakely ary tsy niala tao tsony mandra-pahantiny satria dia nataony Jehova ho mpaminany. Ao ny fiantsonandry Petera, ao ny fiantsonandry Davida be dehibe zany ary jereo tsara ao amin'ny Samuela voalohany ao amin'ny tantaran'ny Samuela teo fa na ny antsona azy ny filoham-pirenena ny mpanjaka dia misy asa tanan'Andriamanitra satria rehefa ny teny ny vahoaka hoe any andreo mpanjaka mpitsara zay ry Samuela satria ny zanak'i Samuela tsy navitany tsara ny zanak'Israely tsony dia navelan'Andriamanitra hifidy mpitsara ny zanak'Israely dia i Saoly no ny fidiana tamin'izany. Dia jereo tsara ne any amin'ny andininy any amin'ny Samuela voalohany toko 7 any 10 any fa nandeha jery biriky very Saoly sy ny zatovolahy no tonga ny aona tamin'ny Samuela ary dia izy Saoly Samuela zany nefa nitenenan'i Jehova malin'iny fa ho avy eo aminao amin'izao ora sy fotoana zao ilay fidinao mpanjakan'ny Jiosy, ilay fidinao ho mpitsara ny Jiosy. Dia tonga Samuela, tonga i Saoly dia iny no nosorana ho mpanjaka. Jereo tsara zany fiodin'ny baolina amin'ny fiantsona izany fa na dia ny manam-pahefana azy mbola Andriamanitra ihany ny miantso azy. Zay ny mahazava-dehibe ny fiantsona. Tsika ne zao samy natsoina daholo le nataontsika tamin'ny voalohany teo fiantsona ny amin'ny voalohany ny amin'ny idirana ho kristianina, ny amin'ny idirana ho mpandray fanasan'ny tompo, ny amin'ny idirana ho mpiomana. Fa rehefa avy eo dia misy ihany koa ny fiantsona ho mpiandry, fiantsona ho iraka, fiantsona ho mpitandrina. Zany fiantsona zany karazany daholo fa zany hoe eny am-panatanterahana ny asa dia efa miteny Jesosy hoe tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka ka raha mpiandry indray ny ilany ianao manao an'izay. Dia jereo tsara ny fa taloha ny saraka ny fifoazana sy ny fiangonana. Raha tsorina indray mandeha moa zany ara-tantara dia ny fifoazana ne no noroahana taon'ny ravoangy fivavahany fa tsy ny maha-FJKM. Ny maha-fifoazana tsika no nandroahana tsika tao amin'ny fiangonana ny ravoangy fivavahany. Dia nidiny tsika taty
de tsy mety moa fa tsy maintsy nitsangana ny fiangonana de mbola nisaraka teny ny fitantanana ny fiangonana sy ny fifoazana fa zao moa izy teraka zany ny fiangonam-pifoazana ka dia fiangonam-pifoazana ny FPVM be deaibe ny antso ao anatiny eo. Dada Randrena Toandra araka ny tantarany dia nahazo antso hafa ny fomba fiantsona tamin'izany fotoana zany satria rehefa hiala tao izy tian'Andriamanitra hiala ao izy araka le fampianarako hoe ny siny vaovao tompoka divay vaovao no tao anatiny fa ny divay vaovao tsy mba azo asiana ao anatin'ny siny taloha dia nanana fomba nangalany azy tao Jehova. Tadidiko eto fijorona vavolombelona anankiray ny amin'izany fiantsona izany fa raha raikitra ny disadisa taon-dravoangy fivavahana minisitra anaky 5 sa 4 neny tonga tao fanjakany zany dia nidina le pastera kely ary rehefa nanao dimanche morte tsika de za no nitondra ny pastera tsoka tany Mazanga tany zay no nialokaloka nahita an'izany dia nitsangana moa ny komety mpiaro azy de niady araka zay ady ataony teo fa rehefa izay ny programan'i Jesosy de tsy maintsy zay ny tanteraka na naharary ary na mbola voavita raha niasa tana maro tamin'io akany io de tsy maintsy miala rehefa tonga ny fotoana. Zay ny zavatra hoe karazana antso be deaibe natao dia tena tsefatsefany teny moa mbola misy fotoana iresahana an'izany fa tena ohatran'ireny film western reny mihitsy ny fomba niainana tamin'izany raha mivoaka avy any amin'ny violon Dada Randrena Toandro tany an-trano izy no nipetraka tany izy no niafina de nanana ny antso izy teny an-dalana teny andao arytsika andeha andao arytsika andeha ozy izy dada de niteny ozy izy Jesosy de niteny dada hoe tairo ary mivorona de ho hitanao ny alehiben'ny elany ny alavan'ny elany ka dia Dada Randrena Toandro no nitenenan'i Jesosy hoe mbola ho vahoaka maro be no entiko eto amin'ity fiangonana ity ka dia nisy fotoana ndray andro ndray taona araka ny teny zay omeny Jesosy atsika foana raha nankasitraka izy voalohan'ny taona de zao ny teny tsy mbola hen'ny olona tsy mbola nyresahan'ny olona tsy mbola hitany vavany mbola tsy hitany mason'ny olona no ataoko amin'ity fiangonana ity gaga ianao amin'izao fotoana zao raha misy an'izao FPVM sady trano mijoalajoala no vahoaka marobe atao anatiny ary ahitana fampianarana vaovao indray ho an'ny rehetrarehetra fa iny rahan'i Jesosy manasitrana na coronavirus ary inona tsy vitany asa ny rahan'i Jesosy mianatra n'izany daholo ny fiangonana rehetrarehetra amin'izao fotoana zao tsara zany tsy maninona zany fa rehefa mahavonjy de tsara ny fampianarana azy ho an'izay arak'ilay tenin'ilay mpitandrina tamin'ireny fivoren'ny mpitandrana fiangonana zandriny reny hoe ny aloha rehefa hitako hoe tsara de alaiko tahaka tsara zany ny FPVM zany faly amin'izany tsika na de mbola zandrany ary fa zava-dehibe ho atsika ny manana an'i Jesosy mitary-dalana mandrakariva manolo-tsaina mandrakariva ary Jesosy koa faly manana atsika manatanteraka ny baikony manatanteraka ny asainy atao ka dia mampahery atsika FPVM fa be deaibe ny fiantsona zay atao amintsika tsirairay avy fa engany ny tsirairay samy afantatra ny antso ilan'Andriamanitra azy raha tsy fantatra ao ny ilan'Andriamanitra anao eto amin'ity tany fandalovany ity inona moa zany fa de verimaina fotsiny ny asa rehetra zay atao
lany andro fotsiny tsy mba navita ninina fa rehefa fantatrao ny asa ilain'i Jesosy ianao ny antso etsonanao dia izay ny zava-dehibe antsoinany ianao antsoinany antsika rehetrarehetra hiasa hiain'ny tenin'i Jesosy hiaino isan'andro zany fahaveloman'i Jesosy zany hoe izao indray no atao androany izao indray no atao androany tia indray ny asantsika androany izao indray ny tokony atao amin'ity taona ity ohatran'ireny lazainy amin'ny voalohany taona amin'ny teny izay zarainy ho antsika ireny ny olona nahen'ny antso ary nafantatra hoe natsoina no afaka natanteraka ny programan'asany Jesosy fa mbola veriko hoe araka ny teniny hoe tsy ny manao tombokotomboko na ny milaza hoe fa nandroaka devoly fa ny manao sitrapon'Andriamanitra izay no vonjena ka dia miteny isan'andro izy isan'andro ka dia izany no tokony arahantsika mampahery anao ahako mba miverena le miverin-dalana reraka teo tamin'ny confinement sy ny olana sy ny aretina be dia be fa ny antso tompoko dia tsy miala fa mitohy foana ary mivoatra foana araka ny teny dada Randrena atoandro hoe mampalahelo tokoa ny hoe mieritreritra n'izany hoe ny andro ianao hiasa Jesosy dia tsy tonga ianao tsy heninao ny antso dia tsy tonga ianao tsy namaly ny antso ianao dia hozy izy hoe efa nomeko hafa ny asanao fa tsisy ilananao tsony zany mampatonga ny hiran'ny fifoazana taloha tany aman'olotro ny mifikifika aza mifikifika ny amin'ny antso aza mifikifika ny amin'ny fanatanterahana ny asa hoe tsy hitoriteny fa leo mba nianina mitoriteny tsy hanao anio fa leo mba hianina ny manao anio fa izany dia mitarika ny fandresen'ny devoly ao anatin'ny fiainantsika tsirairay avy rehefa antsointsika dia hanao ny asa izay rehefa vonona ianao araka ny teny hoe iza ary no irahako ka mahavaly ianao itia iraho aho zay ny fahendrena faratampony manoloana ny fanompona sy ny fiarahana amin'i Jesosy ity aho iraho ahako iza no monjy ny vahoakako madinika fa zay mamonjy an'ireny zay mandany ny arenany zay mandany ny heriny mandany ny fotoana mandany ny vola maka-rena dia voalonerako aho rehefa tonga ahako zany daholo anie ty fiainan'ny fifoazany ity sambatra ny manome ny nohony omena ozy izy ny teniny soratra masina ka dia miangavy atsika reny reraka an-dalana reny ny verin-dalana inoy ny antso amin'ny teny frantsay izy amin'izay fotoan'izay dia hoe rappel na hoe famerenana antso zany famerenana antso no ataontsika izao fa sao dia very any ambadika any ianao dia tsy mahazo ny famonjena kanefa ny ianao mihitsy no nahatongavan'i Jesosy eto amin'ity tany ity mba hovonjena mba tsy ho very fa aza manamelo tena aza manaratsy tena fa izy mamindra foa sy miantra ho antsika fa ny mibebaka no anjarantsika raha misy olana mahazo ny olana tsy maintsy misy ny fahoriana tsy maintsy misy kanefa izany rehetrarehetra zany na dia lava ara ny marina dia vetivety ny fiarenany ny fady indrindrany amin'ity lalan'ny fifoazana andehananao ity dia ny fiverenan-dalana izay ny fady indrindra ny resy mety ho resy tsy maninona zany fa Jesosy ny manangana fa ny miverin-dalana dia ohatran'ny Jodasy tsy azo famonjena mandraka izay ka aza manaiky fetsifetsen'ny devoly na drokotrokin'ny devoly hiala amin'ny lalana fanomponao fa ataovy ny fanompona ataovy ny asa fanompona fa zava-dehibe
eo amin'ny fiainantsika izany a rehetrarehetra izany. Dia zay ny antso, mahafinaritra amin'ny antso zay atao a eto amin'ity fiainana mandalo ity. De misaotra antsika rehetrarehetra zay maheno ny antso mihazakazaka ka manatanteraka ny tenin'i Jesosy hoe soratra masina hoe be dehibe ne ny vokatra fa vitsy ny mpiasa, ary mpiasa vitsy indray ara betsaka mitambotsitra an-dalana. De ho aiza zany ny fanjakan'ny lanitra, ho aiza zany ny misy atsika ity. Maherezintsika fa any an-danitra ny satroboninahitra, andehany ozy izy Jesosy amboatra fitoerana ho anareo. Zay maharesy no mena voninahitra, zay maharesy no andovan'ny lanitra, zay maharitra hatramin'ny farany no azony satroboninahitra. Ka dia mampahery amin'izao asa tsara zay nofidinany antsonanao zao, anatanterahanao an'izany baikon'Andriamanitra izany. Ataovy zava-dehibe aminao natao hoe antsoina, anao ny asan'Andriamanitra, atokisan'Andriamanitra fa havita ny asa. Ka dia mampahery foana ny amin'izay asa zay tanterahantsika tsirairay avy izay. Jereo ny tantary ny fiangonana zao raha tsorina ny rafitra misy ny fiangonana de aty amin'ny farany ambany sekolelady miakatra katekomena, mpandray fanasan'ny tompo, dikônina, mpitandrina. De jereo koa ny rafitry ny fifoazany aty amin'ny farany ambany ny mpiomana, mpiandry. Ny mpiomana sy ny katekomena zao no mitovy, ny sekolelady sy ny mpiandry zazakely zao no mitovy laharana, natao hoe parallélisme de forme ozy izy ny teny frantsay. Ny katekomena sy ny mpiomana, ny dekônina sy ny mpiandry, ny iraka sy ny mpitandrina. Zany ane io zavatra iainanao am'izao zany ane ny zavatra tian'Andriamanitra andehanantsika io ary andehanantsika izy ny am'izao fotoana zao. Ny manambatra an'ireo tsy moramora fa mbola tsy vita ary ny boky fampianarana hoe ahoana tokoa no ampiraisana an'izany hoe ny mpiomana sy ny katekomena, ny mpiandry sy ny dekônina. Fa raha ao anatin'izany fiainan'ny dekônina zany manana lanjany manokana ny dekônina, reny raha ny marina dia atokisan'Andriamanitra hitantana ny harenany sy ny fananany. Ny dekônina ny manisy ny olona, ny dekônina ny manisy ny vola isan-kalahady, ny dekônina no mitandrina ny fananany, ny dekônina atokisana ny fananany zany. Tsy mba adinina amin'izany ny dekônina raha ny tena marina. Ny mpiandry mitovitovy amin'izany ihany, miandry ny ondriny andraso ny ondriko fa any ny ondriko. Zay daholo anie ny zavatra miaraka ny amin'izao fotoana. Ka ny ondrin'i Jehova ve, ny ondrin'i Jesosy ve tsy fananany? Fananany zany. Ka dia zany no mahazava-dehibe ny fifoazana zay misy ianao ny amin'izao fotoana izao. Ka dia mampahery mandrakariva mba tsy ho reraka, araka ny teny soratra masina hoe mivavah mandrakariva. Tsy mety ianao raha tsy mivavaka mba tsy hareraka anao tsy halatsaka ny finoanao. Ary tsika tia sekre amen'i Jesosy foana, fady ho antsika miaramila koa ny mitanondrika, ny kivy, ny mangayay. Fa faly ny devoly rehefa mahitanao tsy miasa tsony, faly ny devoly rehefa mahitanao kivy tsy manana fre, tsy manako hohanina. Kivy ianao dia manamely teny eo dia tenen'ny devoly hoe ela be zany Jesosynao zany fa ndao manaraka anay, dia iny tokoa ianao no miverin-dalana. Zany ny zavatra tsy mahafaly azy, zany ny zavatra mahafaly ny devoly zany.
ka io zany asain'i Jesosy faditsika mihitsy ny manamelo tena ny kivy ny reraka ny mangaiay ny malahelo fa ny zavatra tsy tantiny kosa nefa dia tsika mideran'Andriamanitra. Io fiderahana io a tena fitaovana anankiray tena lehibe sady mahomby amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Io ny tsy tantiny devoly zany ira 700 zany mamin'ny fokory Jesosy eo tsy tiany devoly maizina mihitsy zany fa tena alany reny fiderahana ataotsika manatanteraka ny salamo 50 reny halany reny ary tsy tiany ka na misy ady na misy inona dia rao Jehova dia rao Jesosy fa zava-dehibe izany fiderahana izany. Dia raha izy anatin'ny fonao mangingina dia raha izy mivavaka zay atao mivoninahitra izy fa zany no ilainy zany ary dia mirarakopana ny devoly mahita an'izany fifalian'ny fonao mideran'Andriamanitra ao zany. Fifalian'Andriamanitra ao mahitanao faly midera sy manome voninahitra azy. Zany ane tsika, zany ane ny ilain'i Jesosy atsika, zany ane ny itiavany atsika, zany ane no tanjona tian'i Jesosy atongavantsika. Ka rehefa tonga any an-danitra any